Ny coalition des radios sy nietsika tantsorika Covid-19 dia manolotra ho anao. Angano arirarira. Ny vovopaty tao akoronan-doza. Angano no soratany Hortense Randrenasoa. Maro dia maro ny olona matin'ireo matotoa tsy hita maso tamin'ny andro iny tao ambohy mafy sofina. Nandalo fotsiny aina nefa ireo matotoa fa tsy nanoron-daso tao akory. Indrisy, maro ny tomany ny vahoaka fa ny valy sahady ny fiomezana voatsela akory teo. Noho ny tsy fiainoany ny fampitandremana ny olona izay ndreo miaramila manafy ny endrika nandalo teo. Ao ireo ny tomany ny havany maty, ao koa ireo ny tomany fa sa mivoaka ny trano mba andeha hitady sakafo akory. Raha mba niaino tsara andreo miaramila nandalo teo aminy manko izy ireo, dia ho nahalala an'izay zavatra tokony ho atao rehetra. Dia ho nahalala ihany koa fa ny mahatonga andreo miaramila tsy mba maty dia noho izy nanampina ny tava mba tsy ho fantatr'ireo mahatoto mpamono olona. Efa be deaibe ny maty vo nin'ireo vahoaka rehetra tao amin'io tanàna io fa tena misy tokoa ny fahavalo izay tonga hanafika sy andripaka. Dia ireo mahatoto tsy hita maso avy any ankoronan-doza izany. Ny tena mampalahelo indrindra nefa hono dia ireo ankizy izay tsy mba mahalala na inona na inona. Nisy hono na dia tsy maty ny mahatoto tsy hita maso aza dia maty voahitsaka sy voatosika ireo lehibe teny ampiazakazahana teny. Lasa nanohy ny lalana ho any amin'ny tanàna hafa indray kosa hono ireo mahatoto tsy hita maso sasany tsy mbola nahazo aina rehefa tsy nahita olona teny ivelany teny intsony. Efa andro maromaro izay ny lasa kanefa dia mbola vitsy no tafaverina tao ankoronan-doza ireo taolapaty zato nalefany mpanjakany hakanofo amandramba iofo toy ny olombelona indray. Somary kivy ratsy ihany anefa hono ny mpanjaka nahita azy ireo niboridana avokoa rehefa tonga avy ihany fa tsy mba niakanjo akory. Nanontaniana Andriandoza mpanjaka hono izy ireo momba ny fomba rehetra nataony mandra-piveriny izao indray. Nilaza izy ireo fa tamin'ny voalohany dia moramora ihany nahitany olona, fa rehefa maro ny olona maty dia nitsoaka ny hiboka tany an-tranony avokoa ny olona, ka tsy maintsy nandeha lalana lavitra vao nahita olona maro nifanena taminy indray. Nandinika ny mpanjaka, tsy maintsy ho ela dia ho ela, mety ho amatona ny mihitsy aza vao ho velona avokoa ireo olona maty rehetra eo amin'ny fanjakany raha toy izao no mitohy. Satria raha vao mahita an'ireo maty maromaro ny vahoaka dia hiafina ny tranony daholo. Noho izany tsy maintsy andeha lavitra dia lavitra ireo taolapaty ireo mandra-pahatotosany baiky ny mena azy. Fantatry ny mpanjaka tsara nefa fa tsy maintsy tao amin'ireo fanjakana manodidina azy ihany no tonga nanafika sy nandripaka ny vahoakany tamin'ny fotoana tsy nahateo azy. Ka tiany raha amin'ireo ihany koa no maka nofo sy rary aina mba ahavelona an'ireo vahoaka taolapaty natsangan'ireo. Nakariny ho arivo isa indray ireo taolapaty nalefany tamin'ity andihany fahatelo ity. Nahasainy ny zotra niparitaka tamin'ireo vazantany efatra manodidina ny fanjakany ny lalana ny zoran'izy ireo fa tsy iray zotra daholo intsony. Na no manatetika vaovao ny mpanjaka Andriandoza tamin'ity mba tsy hahatonga ny andiany manaraka ho sahirana amin'ny fitadiavana olombelona satria rehefa matetika voa ny toerana iray dia tsy maintsy andray fepetra. Noho izany tsy niandry ny fiverenan'ireo andihany teo aloha intsony vao niaingana andihany vaovao fa isaky ny 10 na 12 andro dia andefa ny andihany manaraka indray izy. No fahafahazan'Andriandoza fofona mahery ny faty. Nasainy naka tamin'ny vovopaty ny avy ireo taolapaty arivo ary dia nalefany ka hoy izy hoe iza Andriandoza mpanjaka no maniraka anareo ka mitsangana ny arivo mandehanany amin'ny lafo valo ivelan'ny fanjakana mba hakanofo sy rary aina avy amin'ny olombelona rehetra izay mifanena aminareo mba hahavelona anareo. Kanefa mialohan'izany dia samy maka ny vovopaty ny avy ary akasio amin'ny zavatra rehetra izay hitanareo fa tena fikasiky ny olombelona maro na aiza na aiza. Rehefa vita daholo izany ka efa mahazo nofo ianareo dia mody aingana ary manaova akanjo fa aza mitanjaka intsony rehefa mody. Rehefa niainga hono ireo andiha taolapaty fahatelo dia narahan'ny mpanjaka teny hoe tsy maintsy manjavona ianareo mandra-pahazonareo nofo amandraha ary aina vaovao indray.
ary de nanjavona tsikelikely onyreo tolapaty ary tamin'ny farany de tsy nisy hita intsony fa lasa nyparitaka any amin'ny lafo valon'izao tontolo izao. Fa teo amin'ny tanànan'Ambohi Mafisofina kosa hono, rehefa samy niboka tany an-tranony avy ny olona rehetra andro vitsivitsy de nihevitra fa tsy miditra any an-trano ilay fahavalo tsy hita maso ary efa lasa tanteraka rehefa tsy nahita olona teny an-dalana intsony. Na andeha nivoaka ny trano mba andevina ny maty izy ireo fa efa namofona loatra ny tanàna. Ary rehefa hitany fa tsy nisy naninona intsony de niverina tamin'ny fiainany andavanandro daholo indray ny olona. Na izany aza de mbola nisy ihany ny fanahina tany anatin'ny mponina sasany. Anisan'izany ingarakody sy ny vady aman-janany. Naoriny ny entany de lasa nifidra tany amin'ny toerana lavitra n'Ambohi Mafisofina izy mianakavy kely. Ary nanantena fa tsy maintsy hifankahita indray amin'ireo miaramila manafy ny endrika tamin'ny odi-biby mba anontany azy ireo izay tokony ho atao. Izy ireo koa manko de isan'ireo ny omesy tsy niraharahan'ireo mpitondra hafatra. Maro ireo olona mpandranto no niala tao Ambohi Mafisofina. Tsy fantatra izy ireny manko fa tsy Ambohi Mafisofina no ratsy fa ny olona Mafisofina na ny be marenina tsy mba mety miaino fananarana sy torohevitra. Ny zoky olona tao Ambohi Mafisofina kosa hono nampanao fivoriana ka nananatra sy nanafatra ny vahoaka fa raha misy olona na vahiny milaza vaovao na mampitandrina de aoka ho enony ireny olona ireny fa tsy homehezana na toroaham-bato. Avy lavitra izy ireny no miazakazaka manao ny ainy tsy ho zavatra mba hampandremeloha. Reraka izy, sasatra, tsy natory, mety miaritra tsy nisakafo akory aza, kanefa tsy nisy valosomba noraisiny afa-tsy fanenjehana. Noho izany rariny raha nahita loza sika satria nandrora mitsilany. Raha mbola teo am-pivorivorina teo anefa hono ny olona rehetra de indro nisy olona ray nitsipaka tampoka teo akaikin'ny vavahady fidiranao amin'ny kianja fivoriana. Nikoropaka daholo indray ny olona. Ny sasany nibosesika nivoaka mba andehody hamonjy ny ainy. Ny hafa namonjy ny afina tany anaty lobolobo ary ny vitsivitsy no tonga nijery ilay olona ninjera na maty tokoa na marary. Tamin'ireny karazan'olona rehetra ireny de tsy nisy tsy voakasika fa na de ny ankizy aza de ny anjerazera sy maty ho azy. Nisy ireo antitra efa manjoko ary nisy tanora, nisy ny lehilahy, nisy ny vehivavy. Maro de maro indray no maty mandra-pahangina ny tanàna ka tsy nahitana olombelona nivezivezy intsony. Ranomaso ny tao amin'izany tanàna izany. Gogogogo izany. Fa nitomany ireo ava-maty ny olona. Ny ankizy nitomany nahita ny rainy sy ny reniny tsy rara tety sy teroa. Ny ray aman-dreny maro no namoy zanaka fa tsy nifidy olona ireo matoto tsy hita maso fa izay mitovy aby aminy no nakany ny nofo sy ny rà amba amin'ny aina amelona azy. Fa nisy zazalahy ray atao hoe Bema kosa hono. Mbola tavela teny ambony hazo fa teo ampitangosana manga indrindra izy no niseho teo javatra nisy teo ka tsy sa nihetsika teny ary nifitsaka tao anaty ravikazo. Izy no nahitan'ireo olona maty rehetra fa rehefa feno telo no isan'ny maty de misy olona ray mijoro tampoka eo anilan'ireo ary maka ny akanjon'ilay olona maty farany ary de lasa mandeha miazakazaka mivoaka ny tanànan'Ambohi Mafisofina. Na anara-maso azy teny ambony hazo teny hono Bema ka nahita fa lasa nizotra nakany amin'ny faritra misy anankironan-doza ireo olona ireo. De any amin'ny fanjakan'Andrian-doza zay efa fantatry ny olona rehetra sy ny fanjakana manodidina fa tsy manana vahoaka intsony satria efa maty ripaka ny vonon'ny olon-dratsy ny vahoakany. Fa nandre fofona ratsy mahery de mahery tsy fantam-piaviana hono Bema teny ambony hazo teny ka tora kofotra. Fanina izy ary saika nienjera teny raha nisy kely foana. Ny fofony vovopaty tao akoronan-doza nefa izany izay efa nakasiko ny matoto tsy hita maso teny amin'ny toerana nilalovan'ny olona rehetra teny saingy tsy hita no sady tsy fantany. Izay olona mikasika an'izany anefa de manomboka marary avokoa. Angano anga arirarira. Tandremo rakizy fa na dia amin'izao fotoana izao koa aza dia tsy tsara ny mikasikasika foana ny zavatra rehetra fa mety mbola misy vovopaty tsy mbola levona avy any akoronan-doza eny rehetra eny. Ny loza hono tsy mba mampandre meloha ka tsara hatrany ny malina.
ny coalition des radios sy nietsika tantsoroka covid-19 dia nanolotra ho anao teo angano arira